io ihany koa ny amindreo mpandrara ara-toekarena eo amin'ny lafiny ara-barotra ankoatran'izay lafiny politika taorinan'ireny fiona politika tsy vato omaly ireny fa milizelo isan'ny narampanara-baovao iran-tany mitsy ny fakana takalinaina tany Niger nataon'ny Al-Qaïda Maghrébien zany isan'izany ilay teratany malagasy izay Claude Rakotoarlalao ny anarany ary avotsitra tsy ampelatana andreo mpakankiriny ity teratany malagasy ity miaraka tamindreo namany hafa no hoe sy ny filoampisaifana avy ny tetezanita andro ny irina rajoelona androantolakandro tety amin'ny lapam-panjakana Ambotsirota Jean-Claude Rakotoarlalao mivady andriamatoa Jean-Claude Rakotoarlalao izay nambarateo fanatony Al-Qaïda takalinaina nandritra ny enim-bolana izay vao navotsitra izy ireo tafaverina atanindrazana alina moa izy raha nantany mpanao gazety moa izy dia tsy mbola miteny mitsy zavatra maro aloha aingo raha barinala no amity ny versionana tetsy Ambotsirota izay raha vao alina no ingadona teny amin'ny fiaramanidina Ivato ny fiaramanidina nitondra an'Andriamatoa Jean-Claude Rakotoarlalao dia noraisin'ny filohan'ny fahefana ny tetezanita andro rajoelona vetrany izy androany tolakandro teto amin'ny lapana Ambotsiroitra. Anisan'ny tena nitantaina fatratra sy nanao izay ho afa ny fitondrana malagasy hoy ny filorajoelona ny fandray sy ny fampidinika ary ny fampirarata amin'ireo firenena maro ary nitady vahaolana nahafahana nanapaka ity takalinaina teratany malagasy ity. Ny ara-bazy manokana arak'izany ny filoha tsy maty foamanaina. Tsy naheno vaovao mihitsy izahay ho kosa Andriamatoa Jean-Claude Rakotoarlalao raha namotany ny mpanao gazety. Tena mbola mandrera-tsaina be sy zalako mbola any ohatrany masotra lasa hoe angitsy afaka voany eo mbola misy namana fa fantatro mahazo an'lansa ny tombotrena non mampalay bien traité ça c'est sûr bien traité loha bien traité zay on a été très respecté Any amin'ny désert antazonany zay tsy any tsisy ana fa na miala hitanao zao amin'ny dimy dia mandeha anatin'ny désert iny amin'ny azy dia tonga mana fa tonga ny amin'ny folo alina dia napitsy marany tonga dia ohatrany le misy anao toetrany ka amin'ny circonstance tsy dolo izy sarana zay ka 15 jours zay miaraka zay fito fanao après 15 jours sarana ny vitanao koa salandalo teo amin'ny diarrhée sy dysenterie dolo amin'ny resaka rano sakafo fa namelo fanafody izy manana malety kely efa dolo le fanafody arasy tamory tsisy soka mihitsy zany tsisy tsimotsany reo mivavaka amin'ny 10 amin'ny roa amin'ny efatra amin'ny enina ny telopolo jolay 12 moa no niala teto Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Rakotoarlalao raha saika hameta iraka mandritry ny telo volana tany Niger. alina moa izy ny tonga ateto atanindrazana dia niandro teny fiaranam-piaramitina sam-pirenena io ny namana mpiara-miasa Bertrand Ranevomanana Jean-Baptiste Razonarvao ny tsena azy ary nijery akaiky izay fahatongavan'izay tsena teny io ny premier ministre le pays gouvernement tany généraly Camille Vital aloha tonga dia voaratsika avetrany izay fahatongavany teny amin'ny fiaranam-piaramitina iraisan'ny firenena Ivato alina izay. Tavaverina soamantsara eo anivon'ny fianakaviany Rakotoarlalao Jean-Claude ilay malagasy takalinaina tany Niger nandritra ny 5 volana sy tapany. Tonga nakahery azy sy ny fianakaviany teo ampahatongavana teto amin'ny fiaramanidina Ivato ny premier ministre lehibe ny gouvernement Camille Vital sy ny mpikambana telo avy amin'ny gouvernement ary tanitsahatra ny asa nangina ny tiaro-kevitra tamin'ireo firenena lehibe namana izany olana izany. Sekarang kami dengan turun vokal dan seru berdasarkan telepon dari permisian ada yang kontak dengan mama mulai nampak dia akan sakit tutup sama telepon yang sangat senang sampai saya bakal sampai di dalam itu karena banyak kali akan terus di dia yang presentasi yang mula senapan di Islam sedang defensor sosialisme gouvernement nigérian di kali mereka baulan kita di solution bagi mana zero. Sitaran'Andriamatoa Jean-Claude Rakotoarlalao ny ranomasiny teo amin'ny mpitantarana ny zavananjo azy ary ny fifankahitana tamin'ny fianakaviana sy ny fahitanin-drazana.
vao mivelona tsony ary misaotra tilalila koa ny vahoaka malagasy mivavaka ho anay satria raha zay rery mivavaka amin'ny mahaizany loatra izy bebe fa eo aloha mivavaka tamina montere tany arlika any aza mivavaka ny ameny tany France ny fiangonana katolika malagasy ny misaotra indrindra ny somana malagasy nay mpifakely amin'ny président Roger hitako le message malefy gouvernement français fa tena mahatonina amin'ny gazety ny passage misaotra ny manapahitana grâce rehetra tena na misaotra mivaoaka malagasy misaotra misaotra indrindra vatenazy fa touchant zao ary misaotra tiatenfanareo fa misaotra ny autorité nigérienne azao mitena anay tany amin'ny désert miaraka amin'ny avion militaire afaka ny atterrir sy ny décolle misaotra ny finala français indrindra zay avion présidentiel namponanay avonamena akao présidentiel misaotra ny autorité misaotra mivoaka français misaotra ny avoaka nigérienne misaotra mivoaka malagasy Nanaona ny zavatra niainanareo tany ny zavatra niainana angamba aloha tsy oloeo tsy afaka hitantarany inona problème satria ohatrany tsy azoko atao ny mandisa avy daholo ny antony any mbola misy français anakirany résident eto Madagasikara manamba gasy miaraka fona zany kamolan kasafaka atao mandisa avy daholo tsy afaka miteny inona Marana misy fahasalamana misy fahasalamako aloha nanao bilan zay tellement tena natao tao daholo atao amin'ny any satria misy koa misy moment tamin'ny 2006 natao tamin'ny fusée inona tamin'ny fusée problème cartographe eo amin'ny diabète miaraka miaraka satria tamin'izay karaha matao le ministère français natao le ministère nigérian efa misy karanto zay vao hoe mba misy coca to dia misy coca coca ny coca tamin'ny natonavana tao Niamey lakamisy fomba atao zay zany lakamisy alina musulman fomba atao njanato ambassadeur de France président moa tsy tao tamin'izay fa misy ny intérieur ny sous-vaste fomba namanjy anay fomba namanjy anay da mianatra tao tamina votananao tamin'ny voalohany ao inona ny fahalalao ny antony mety navavaka misy inona ny misaotra amin'ny maraina misasany maraina eo amin'ny karazany mitogolay io raha fata zany ny appartement misy mikapokapa dia misy midoa fotsiny zany atao hoe misy aleotrezany zany fa misy incendie dia zany varavara atao kanjo zaro efa tonga dia zany misy marina tsy fanteny aminao zao hoe afaka mandisa fatavona mbola fitiny dia voatazona fa mety azo tantarina ihany hoe miantony ny nanafahana na relation tsy fantatra misy hoe condition zay zany rotaty salama tsara andriamatoa Jean-Claude teo Patongavana ary dia miara-paly tamin'ireo avany sy ny olona-kaiky azy amin'izao fotoan'izao zay zany mita amin'iny toetra raha iny fa lafany zavatra afaka anteraka koa sy amin'ny vidiny solika raha tokony ho izy 730 ariary ny litatra amin'ny solika super carburant zany any essence tourisme kosa 23 ariary ny litatra ny pétrole kosa dia 730 ariary ny litatra ary ny gazoil 3 ariary ny litatra fantatra nefa fa nisy fiakarana ny solika atriny alina izany ary dia nandray andraikitra avy hatrany tafatany mpanao gazety ry tompon'andraikitra ny ministre ny arena tibonitany fenkeo ny avy amin'ny ministera ny varotra zay nandray fanapahan-kevitra zany mikasika an'izay vidy solika miakatra izay Jean Meramberson Jean-Baptiste Rafanata nijangana zay ty izy ny vidy-solika eran-tany miatra amintsika malagasy koa izay tsy mijery fotsiny ny zava-misy ireo ministera roa piany fa nazavana avy hatrany rezidana anazy fa rezidana mahery dia misy ny fampiriniana tamin'ireo mpandrara amin'ny fiatra solika volana janoary tisatady satria dia miakatra tokoa ny vidy solika raha tamin'ny volana septambra volana jolay dia tany $76 tany ny barily fa raha volana desambra
volana janoary dia fanatratra $96 vidiny vanilina petrole. Misy mifampiliana miaraka tamin'ireo mpanarana ka rehefa natao mifampiliana velivela zany fa tokony ampiakarina vidiny solika. Entina ny fivoriana ary miaraka natao tamin'ny journaliste zany ny fivoriana matapaka fanampiakarina sy ankamiary zany mivitatra zany solika eto Madagasikara. Tsika nahita nefa fa nanomboka volana febroary misy miteny zavatra miseho natany Fongy zany natany Egypte indrinindriny ny zavatra miseho any Libia satria ny Libianina dia firenena mamebaka solika ary faefatry izy raha ty Afrika no jerevana. Izy moa zany dia anatin'ny mebaka koa ka misy fiantraikany amin'ny vidiny solika iraisa firenena misesiny ny zavatra miseho ao Afrika Avaratra na ao Libia amin'ny fotoana. Miara mahita zany sika fa ankehitriny dia any eo any amin'ny $115 any ny vidiny barilina ny solika. Verina zany fa ary raha tany efa miakatra daholo ny vidiny solika eny amin'ny toera famatsiana rehetra eny. Nanakambara ihany koa teto ny misy mpivarotra satria isan'ny iankinany an-dehibe ny fahafaizana ny varotra indrindra fa ny arena kibon-tany toy ny solika. Ny article 2 zany ao anatin'io lalàna ny faninanan'io zany no ampiasainy eto zany hoe zany rehefa ao anatina fotoana izay ilana zany dia afaka malay andraikitra ny fampanjakana dia hiditra amin'ny famerana ny vidiny entana izay eritreretina fa mety misy fiantraikany any amin'ny fiainana ka mazava ho azy fa ao anatin'izany ny entana fampiasana eny dia manatao koa zany ny produit atao hoe stratégique sanany vokatra amin'ny solika. Mahazo matoky arak'izany ny mpanjifa fa miahy azy ireo hatrany ireo ministera biahy na ny fitarapanjakana rahasorona. Tontolon'ny ara-barotra ihany diovina ny raharam-barotra Madagasikara tsy maintsy misy ny facture ara-dalàna ivodreo tamin'ny adefitra nataony ny FEB fitantanana ny entana ny mpandrarara separina ny Chine, ny GEM, ny FIFPAMA ary ny mpandraram-pamokady matianina ao nivon'ny CGPM tetsy amin'ny antenimberan'ny varotra Taninarenina Mariva nafana ny adefitra tao ary dinimbola ndraika ny fanatsarana ny fampidirany ketra sy ny fomba fiasa manara-dalàna nakamisary Lucien Denzo. Iara-misa lahy fanadionda raha-mbarotra eto amintsika ny fanjakana sy ireo mpandrarama-tianina mpamongady isan'ny fanarano sy be fitantanana ny hetra sy ny CGPM ary ny avy amin'ny ministeran'ny varotra ny fanaraha-masotra ny tsy maintsy ampiasana facture amin'ny raha-mbarotra rehetra manomboka izao. Sisy miady atao amin'izay hoitazafy Armand talentiny radiny letra. Dia misy sakana loatra ny fampiarana ny zo avy hatrany fa tonga dia voatomboka avy hatrany zany ny normalisation ary zany moa dia miditra ao anatiny assainissement ny activité logistique ireo moko any amin'ny resaka élargissement ny assiette mba ho fanatsarana ny fampizakety. Ny fanekena koa fa tokony andrasana maharitra ny fisorohana ny zavatra efa hita fa tsy mahomby na tsy mety dia ny fanaovana ny vente sans facture zany dia ny fanarahana fa hiasy izy io ary antenaina fa anatsara. Manana anjara toerana lehibe eo fampidiran-ketra ny mpamongady matianina manampy betsaka amin'izany izy ireo ny fanajana ny circuit de distribution sy ny fanaforana ny sady mpamongady no mpanonjary na grossiste détaillant no izingiziny reto CGPM rehetra teto izany sy ny fampiarana azy. Zavatra tena koa tena hoe lehibe indrindra zany dia ny anatsarana ny fampidirana ny hetra ho amin'ny tapobola fanjakana satria
nandritra ny taona maro na atao hoe roapolo taona teo eo zany dia mianaka ireo secteur informel indrindra amin'ity asa mahakasika ny famatsiana nafana nefa nalalaka ny adevitra rehetra teto amin'ny chambre de commerce ametrahana araka ny tokony ho izy sy ny lalàna ny raharaham-barotra. tena misy fa hiditra politika ndraiky keto mbola maresaka amin'izao fotoana izao ny raharaha politika teo ny fiainana politika teny vatomany ary nandraisana fanapahan-kevitra teo ihany koa ny fivorian-tsarivon'ny trois mouvance teny ivandry omaly samy resaka an'izany avokoa ny fanarabavao amin'izao fotoana izao raha iverenana izay omaly zay dia namoaka fin-kevitra ampanao politika niarany vory teky amin'ny centre de conférence international Laivato irosona amin'ny famana angana ny crise politika rehefa vonona izay famotinana ny fin-kevitra omaly teny vato izay teo arahantsika vetrany miaraka amin'ny Bertrand Ranaivomanana Jean Merambelson ary Jean Baptiste Ratonata. Toy izao no fenkevitra nivoaka tamin'ny fiviny ny mpitarika ny toko politika sy vondrona politika tao amin'ny centre de conférence international Laivato Omaly fametrahana ny androm-panjakana ny repoblika faefatra amin'ny alalan'ny fifidianana malalaka sekeny rehetra ary mangarahara ifanaikiny rehetra ary miarana napa-kevitra fa faranana mialohan'ny faran'ny taona 2024 ny fotoanan'ny tetezamita ny fanarahana ihany koa ny ikarakarana fifidianana filoha amin'ny pirenena sy ny solombavam-bahoaka eo anelanelan'ny voalohan'ny volana me ka hatramin'ny telopolo ny volana novambra 2024 ary angataka ny fanohanany ny fianakaviam-be iraisan'ny pirenena mba hampandeha tsara ny firosona amin'izany fifidianana izany. Voamasisina ny fankatoavana ny dingana efa mirosony toy ny fahavitany ny fitsapan-kevy-bahoaka tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana novambra 2024 ny nankatoavana ny lalam-panorenana vaovao ary ny fitsangana ny repoblika faefatra ekena ny fametrahana ho zava-dehibe ny tsy maintsy amerenana ny lisitry ny mpifidy isaky ny misy fakana ny evi-bahoaka miaraka ny fanavaozana ny lalana ny feno fifidianana eo ihany koa ny fanotsina ny lisitry ny mpifidy izay atao petadrindrina eo anivony ny fokotany ray volana mialohany ny fanaovana fifidianana ary azo ny kandida na ny solotena amin'ny kandida ho amarinina izany. Ny fanarahana ihany koa ny anaovana miaraka ny fifidianana filoha amin'ny pirenena sy solombavam-bahoaka amin'ny volana septambra 2024 ny keniny rehetra ihany koa ny ametrahana ny fiaraha-mitaka ny solotena ny kandida amin'ny fifidianana filoha amin'ny pirenena manaraka eo izay toerana roa isaky ny kandida eo anivony firenena ary eo anivony raka mangaiky ny voamera-pirenena mahaleo tena momba ny fifidianana. Io fiaraha-mitantana io no iandraikitra ny fanaraha-maso ny asa ny seoni manomboka amin'ny daty antsona ny mpifidy mandra-pahatonga amin'ny fanambarana vonjo maiky ny vokatry ny lasabato naneo ny fahavononany matotra iantoka siaro ny fiarahamonina politika manome lanja ny fanaovana fifidianana ary amaritra mazava ny fitsipika sy ny fitondratena ary ny etika politika mandritra ny firosona amin'ny fifidianana. Ireo antoko sy vondrona ary etika politika ny vory dia miarana anao dina fa anaja ary ampanaja ny vokatry ny fifidianana izay ambarany androm-panjakana maefa amin'izany ary dia samy nanao sonia izy ireo. Fa izay fenkevitra izay dia narana fanambarana iombonana no avy eo aleo tonga dia hoaratsika avy etrany ny amin'izay fanambarana ny ombonana mpanao politika tetsy vato izay Bertrand Ranaivomanana. Fa nakatao n'ity fanambarana iombonana ity fa ny filoha roakinina Tsisano no mpanelanelana avy amin'ny SADC momba ny crise malagasy izay nandroso ny feuille de route sy ny code d'éthique ary ny bonne conduite mifanaraka amin'ny karatasy nalefany tamin'ny 2020 ny volana febroary 2024 fanambarana izay miantso ny mpanelanelana mba anetana ny mpisehatra politika rehetra amarana ny fifampirarahana amarana ny fanambarana izay miantso ny mpanelanelana mba anetana ny mpisehatra politika rehetra amarana ny fifampirarahana ary anasony ny feuille de route ary anangana gouvernement ny firaisampirenena ao anatin'ny fotoana fohy miantso ny mpisehatra politika malagasy andray anjara mavitrika amin'ny toe-tsaina miezaka sy tia manatsara amin'ny fitantanana sy ny firosona makany amin'ny tetezamita
anipika manokana ihany koa fa tsy tokony isy amin'ny toko politika hanana zo tsy azo valozana amin'ny feuille de route mandritra ny tetezamita fa ny elanelan dia tsy afaka amera ny atao hoe inclusivité satria mananjo politika mitovy amin'ireo vondrana politika tranainy ireo hery politika vaovao ireo ka ny fandraisana anjara ny hery politika rehetra no hiantoka ny inclusivité na ny tsisy faniliklihina tokony ilaza ihany koa ny mpanelanelana fa ny fiaraha-mitantana dia tsy midika fa ny fanapaha-kevitra raisina dia tsy maintsy laniny rehetra ka ho lasa sakana izany tokony ho ampatsahivina fa ity feuille de route ity dia nirafitra tamin'ny tahiri-kevitra fototra izay novokarina tamin'ny zavatra mitranga tamin'ny tetezamita teto Madagasikara resy lahatra amin'ny tsy maintsy ilana ireo toa-kevitra ireo ary miara-manao sini miara-manaiky ary mampanan-kely ny feuille de route tsy misy fanovana ary manasa ny docteur Leonardo Simao soltenan'ny ekipa mpanelanelana avy amin'ny SADC otronin'ireo chancellerie étrangère izay ikarakara lanonana ofisialy anasiniavana mialohan'ny valomars raika ambin'ny folo sy roa arivo ity feuille de route ity izany moa dia mba hivoahana amin'ny crise ary farany dia manasa ny filohana fahefanavy ny tetezamita hiroso amin'ny fampiarana ny feuille de route rehefa vita izany rehetra izany fa manana ny heviny ireo lehibena toko ireo mpanao politika mikasika izay fanapahan-kevitra teny vato omaly izay ale tonga dia hoarahasika avy etrany izay ahevitra ireo mpanao politika ireo zay mikasika ny hoe reconnaissance ny avy amina UDR zany dia mazava fa tsy tokony misy resabe intsony ny eo anivon'ny communauté internationale mikasika ny hoe tokony misy niavina malaky ny feuille de route zay moa zany nakasitraka ny feuille de route zay napetraky ny SADC tamin'ny alalan'ny docteur Simao satria na dia tsy mety aminay aza ny teboka sasany amin'ny feuille de route dia nanapa-kevitra zay fa io ihany nalaka izorana ivoantsika amin'ny crise dia amin'ny alalan'ny fifidianana ka zany reconnaissance zany dia tonga foana raha vita ny fifidianana fa zay moa mino fa andraky anio ny généralité resapirenena satria indro ihany politique ihanana ihanana hoe azahoana reconnaissance internationale le fifidianana nahataraina le lesoka nisy teo amin'le référendum teo dia zaho matoky aho fa tonga ho azy ny reconnaissance internationale zao aneny zava-misy tsika nanao référendum tamin'ny 17 novembre 2010 teo dia tsy nanana reconnaissance internationale nandehire tsika tamin'ireny nanao niezaka sam'ireny fitondram-panjakana nanao ny ataony misy ny mahampadio hampangarahara ny fifidianana tamin'ireny fotoana reny raha tsapan'ny communauté internationale fa ny roso tsara reny fifidianana reny iovoka fifidianana ny akamaroan'ny vahoaka nandatrabato ary tambony de tambony vokatra ny azo teo amin'ny fandresen'ny eny dia io ny communauté internationale niverina tatean'indray mandeha dia amintsika reny mbola nanao proposition vaovao amin'ny fametrahana feuille de route vaovao reny isika malagasy dia olona maro ary lazaina raha moa fa mandeha moramora zany faharetana zasy ny fandeferana zany nefany dia misy fetany any ary tsika hoe mandeha moramora zay any dikan'izany tsika dia tsy mijanona ny toerana raiky tsy afaka maintsy mandroso tsy afaka manao sur place zany tsika ka noho izany lay feuille de route izay miainga avy amin'ny accord politique maro isan-karazany vola volain'ny SADC le tonga zao tsy misy tsony ny adevitra tsy misy tsony ny amendement fa tonga zao ny fotoana anaovana sini sy anatanterahana azy le feuille de route moa dia nanapa-kevitra ny